Tantara mitoy nosoratany Saoly Rakotona Nahary. Ho velomin'ny Louise Ravelso sy Nanja miaraka amin'ny Faly, Ulika ary Ralala. Mandray feo sy mandrindra teknika Mamy Arivony, Manatontosa, Nanja Razavondrakoto. Andro faharoa. Ampifaliana tompoko lahy sy tompoko vavy ny raha-pahalanareo rehetra manaraka ny fandarina onono ity amin'izao alina izao. Jackson eo amin'ny lafiny teknika, Narvely no manolotra. Toy ny masatra dia miandry an'izay azo avy any aminareo zahay ilasanareo an'izay onono misy any anaty fiarahamonina misy anareo any. Zay sady ny anjo voalohany. Mianareo tompoko? Miarabanary sy ny teknisianina aloha dia miarabany olona mpanaraka ny fandarana onono ihany koa. Miarabanao? Isa le miantso dia avesa azafady tsy mety ka miala siny aminao zahay fa zay ny fitsipiky ny fandaharana. Enindray ary razaka no anarako ary ety Analamaitsa no mipetraka. Mazava ny amin'iny ka ina ho razaka no malaza ny Analamaitsa eny? Zany hoe tsy ety Analamaitsa le zavatra ho tantaraiky fa vany ambanivohitra iranary vovovo mafana be mihitsy le izy. Lazahoana na raha le tanàna dia anao ny sera razaka? Tsy zany ho fa misavoritaka be mponiny Ambohitrangano iny amin'izao fotoana izao e. Ny antony dia misy bibolila misaodisodony eny ary efa olona ho zady zao ny tsy hita izay nanjavonany. Le lasa vehivavy izy io ary ankizy sa olon-dehibe? Samy olon-dehibe ka. Tovolahy eo amin'ny 30 taona eo ny ray ary anabaviko le faharoa vao 19 taona monja. Fa dia angatanareo mpanao gazety mba hijery akaiky momba an'izao raharaha zao e. Satria tena miasa manainy izy zao fa tsy mijanona amin'ny maha-onono azy tsony. Ohatra ny fetsy dia vovao amiko izany feona zany razaka miresaka hoe bibiolo ianao. Amin'izao arianantsika izao hoe dia mbola mino nareo fa misy ny bibiolo le. Misy rangaty matoa miantso aty amin'ny fandaranao ary masoko mihitsy ny nahita ny dia tongotra ny keo matoa miantso anao aty. Eny ary ka azavazava tsara aloha le zava-mitsangy. To tapaka miala tsiny fa tsy avy aminay izany fatampahana izany mahalitsika ampy nonono iny fa ienira aloha sika manapare ny antso manaraka. Mio hoe raha James ny numéro any ambany antso teo. Allo, avy ety amin'ny radio ihany ty razaka. Fa naninary no nitapahanareo le izy teo e. Hitako eo feo an'lahy mihitsy ho azy zay fa ahoana? Very izy lala lasa ny biby ololala dia hitoko vadiny lanto ihany keo. Fa marina ve zany kaozin'ny laniko zany? Za ve andraiky amin'ilay dia lany tsy tratra azo mihitsy. Avy nanatrika fifanatany an-tsela be le tsy ka zao re miandry ny lany amin'ny taxi posy raha tsy maraina amin'ny enina ilay mama mantsy ela. Ka maninona raha zao alina zao dia mandeha zany afaka mitondra fiara-riato aloha e. Risika be le zany fa aloha iandro mazava tany efa tsy milamina zany. Za kosa no tsy javajavany amin'izao ka. Eny ary raha pitsy maraina zany fa aleo amin'ny fandarako aloha. À la recherche de bons plans chez Orange, découvrez Orange Shop sur www.orange.mg. La nouvelle destination pour un shopping en ligne malin. Des produits exclusifs et des offres exceptionnelles disponibles uniquement sur Orange Shop. Smartphones, accessoires, forfait data et bien plus encore livrés directement chez vous ou à récupérer en boutique suivant votre convenance. Orange Shop, c'est aussi un paiement sécurisé avec un service client privilégié. Orange, avec vous partout, même en ligne. Chaque mois, de nouveaux produits exclusifs sur Orange Shop. Toujours plus de choix dans les téléphones et les accessoires. Orange et Manilano. Cahier l'étudiant, Yanarana, lavorari. Cahier amici mirari. Cahier l'étudiant, cahier malatabe. Cahier matetabe. Cahier l'étudiant. Mazava taranti. Tout tarantaranta. Cahier l'étudiant. Cahier l'étudiant. Papa Zout, Nanaka. Cahier
Manjina mihitsy le zany tanàna zany. Andro efa misy ve dia mbola tsy misy mifoy ihany ny olona. Zaza vao gagako. Ohatran'izao efa tiatsa daholo ny olona. Zao anivontsika. Tsy mainka raha dia hoe tapilana razatany ray aza. Eno sady zareo ny lahy efa tokony petsaina mihitsy ho tanimbary io zany. Ireo feo moro tanimbary io mihitsy ny ketsa resy. Ary aiza raha ny mpanetsa teboka manontany. Na ny mpiandro io na ny mpiandro vorona tsy misy. Babangona mihitsy ny tanàna. Sanatria an'izany ohatra voan'ny matory andro le tsy niponina ty. Mahasoandro efa ambony be io ve dia tsy ho tendra mihitsy na dia misy inona aza. Tena tsy matoka mihitsy zany fa misy zavatra tsy norma mihitsy ao aty. Atreto aloha efa kopikopy ala e. Ole ty ry jaunina. Inona ty? Jereo langy raha tsy nikatotra ny daholo indray tanàny. Sasatry ny nanao andro maso ve dia matory marina sa inona. Nahazo zanak'iray aza tsy tazany lamina aloha tokotany mihitsy. Ohatra mampamahimahana ala izy izany fa aoko sika ho mailo tsara. Fa misy inona ary. Za ve no anontany ilana zany. Ka iza fa tsy lamo zo no afaka maly ahy eo e. Tongotomby avy ny trano fa nahy mama koa azy ty manety trano. Dia tsy eny ve zany resakitsika izany. Fa zay hitako lesika nisy namonitra tanàna. Andao aloha hiantso namana fa tsy teo vavolombelony zany raha mandriky teo ambohitrangano zany aka. Tomafy le sy varavara fa le tiako ny kanosa. Tahotrako. Skopo be ho an'lany izany raha misy ka naolona ny antso namany. Izy zao eny latsara zany feo mamamamaly zany. Narso zona ihany ry mama. Ny zanako tonga ihany ny zanako. Fa manina koa ty mama. Eny tokoa tobongo maso be sady atsatra iry. Mandro soaingana rola dia hidio mafy tsara ny trano. Avy aloha ivo varavarana io mba hidiran'ny rivotra fa zany setoka be zany ve no evoanareo ato e. Ary isetriko io zany mahapongo ny maso mama ohatran'izao. Hidio ny tranoko azo sanatria. Miditra ve le biby olona. Mahandraranao arinary aza inina ohatr'izany izy ty fa tsy te hita losa. Lalalasany azy efa tsy hita afoy tsy hita antena iny. Fa ahoana tokoa ry mama. Fa ngatsy mbola nitantarainy Jauna anao. Fa inona ankoatran'ireny efa voalazako ireny ny tiany lahy ho fantatra e. Zany eo ihany fa loza ngery reto e. Fa inona indray ry mama. Eno Iandry kely zanak'iray misondray zao tsy hita teny am-piandrasany omby niaraka tamin'ny omby nandrasany. Tsy hita ahoana e. Elahy koa nyrina rehetra ny tsy lazana hoe lasa ny biby olona. Tantaroka an'izao ry mama. Taratara ho raha impisovana na masaka vary maleto andro. Rehefa vita ny sakafo dia naneraka ny Jomaria izy anaty barin'ny mpiandro omby. Loza fa tsy hita na lehan'ilay lehinkely. Zany ve? Torak'izany ihany koa ny omby. Dia inona indray nataony ramole? Samy nikaroka amin'ny fokon'olona. Na raha andiny io satria omby roa nandrasany andro kely. Tany ambody amota no nisy ny ranandraika teo amin'ny ahitra. Tsy lavitra teo koa mbola nisy. Akevitra ny ran'ilay omby ry zareo rehetra nanara-dia tany. Raha izay omby ny lasany tsy maninona fa arena vitady fa ity zaza tsy hita ny loza e. Misy azy koa zay raha haingo. Fa inona mihitsy ny tena tadiavin'izany mpampiroro zany e. Tena biby olona nona kosa angamby izy zany matoa omby roa be zao ny ray nataony natsifa. Raha dahalo mpangaratra omby manko tsy maintsy nisy tovatovankely kavela ihany teo na hototrombona janona. Ka omby roa koa ve moa dia alainy ko raha ohatra ka dalo anafika izy. Ny andro ramora aza omby enina be zao tsy nisy nanombinana. Izay omby kely reny ve ny tsy ariny. Dia izany ve mama mahatonga ny olona ide matrano ohatran'izao a? Matahotra sady miroro ny olona. Tsy misy samy voaboky tsony fa nahandro atoandro aza ange zany mandehandeha ety hono le biby olona. Ka inona no tsy amarina ny vatandeha matanjaka iambina ny tanàny e. Aizany zandary minaikitra amin'ny fandriampahalemana. Raha mety aza dia ilainao fantatry ny mera ihany koa zany. Aiza ka naketsana fabolena to najanona fotsiny amin'izao. Dia inan'inonareo atsoatsy raha izao no mitoika. Fomba fijery lahy zany efa hitan'ny lahy zao fa nitahotra ny tena manjaka amin'izao oro zao. Izay amana ny olana atao e. Fa tsy vahaolana ny fanetsana raha isak'izay mierika miororo ihany sao aripako ny biby olona lahy. Isak'izay mahatsatoka angady dia kody sao tonga le zavatra. Raha iandry bodega sy mery zany la toa ivoako fatotra ny kankana fotsiny ely e. Miteny zany tokoa Jauna fa ato zao na raha nandrahokanina aza tsy misy. Za tsy samy voaka ka mamy ihany ny ena araka izy. Aiza ro mamy sy be io ka lana isay nary rano tsy misy verimberena an'izany eto. Eto aty iseo io andovozana azy. Andao lesy rinary
tsy atsaka mihitsy lesy ry jaona naleoko aty fa hiasa hikariko vaovao. Zay le mahavo ny toe-tsainy lahy, mahavoky any lahy ny vaovao angoniny lahy, tsy mila mihina any lahy fa velona amin'ny vaovao. Ole tia tsy afaka nanao ny onon'ny lahy io nge lesy lahy raha tsy nateraka zao vehivavy zao e. Rano ve ny mba angatahany amin'lahy dia tsy fony lahy. Lahy koa be ka fa raha teny ery batao ary io dia ndao e. Reo fitaovako reo ry mama avelo eo ihany a. Asio an'ireto vorodamba reto ny tahon'io simy be io so akarary ny tananareo lahy e. Reny lesy eto fa elany zandriny ah. Tony dia zokombo manga mihitsy. Ary angaka ihany lahy fa tsy tsakarano any Antananarivo ty fa any Andorano any amin'ny 1 kilometatra litsy a. Ila ve tsy mary fonjavatra ohatrany maimbo be. Zaho koa voasaky teny tamin'lahy hoe eno lava zany. Ninona zany e? Ohatrany fofopaty le ty zany e. Tena mamofona de sanatria ve fatina tsy kelotsita ve? Tena any mihitsy zao no ale an'eritreritra. Fa inona moa manaka antsika se lahy tsy hitady zeviny izany fofony zany raha izany e. Andrasy okaloha ary ajanao lesy aloha dia andao efa madika. Mety mihitsy zay. Andao mihitsy aloha hijanona kely dia akainy e. Kely mavesatra zany sy be amin'ny mamy zany a. Tsy dia mavesatra ilay izy fa lavitra loha lalatsika se lahy e. Zay zao sika raha nandeha taria amin'ilay lalana manivaka taria anaty krita taria mba tsy nananika fiakarana be ohatran'izao. Andao lesy aleto ndraika. Tena maka tenda be zany fofony zany. Mahatsiravina mihitsy. Andao ery amin'le alango avelitsika mijanona e. Ary olo ty lesy jaune mba hety tsara izy zany fa ohatra midrilana be aty amiko daholo ny lanjany a. Lary ohatrany tsy mitondra mihitsy. Aiza zany no naovako ny lahy hoe kely mavesatra izy zany. Zay ahay fa lasarasa le fofona. Olo ty nary le ty e. Fa manina ary napetaka tampoka le siny be. Tsy herina raha tsy nitobaka very daholo le rano. Le natrano pataloko fe lesy. Fa inona ny maika jereny lahy eo e. Vie lahy eto tandremo aza hitsahany lahy eto. Fa inona ny jereny lahy eo amin'ny tany eo. Io e ohatrany eo mihitsy le ditongotra ny tsofandramora sy file vao maraimbe taty afako maly. Ditongotra? Io e. Ahoana koa no mahaditongotra an'io? Jereny latsara e. Jere ty zao a ny voditongotra. De reto indray dia ny ratsatongotra hitan'lahy. Ohatrany marina tokoa zany le ty. Ka amin'lahy raha ve misy olona mety hanana be atongotra ohatran'izao. Eo e. Io ve lesy tsy any amin'ny pointure 58 na 60 mihitsy aza. Ary le fofona entsika teo ne zany mety ho faty mihitsy. Faty tsy lan'le biby olona dia navelany tety io ty. Andeha ho dianganaka ny fitaovako vetivety lesy fa eo e lahy aloha. De asa metsiketsika eo lahy fa vetivety dia tafaverina eo miverena kely alarinary aty koa fa atsaka ny andodiantsika se lahy aty. Iny ny vorodambany lahy dia ndao ody. Tsy misy mandehandeha foana zany eto fa ilaina maiky ty rano ty. Rehefa avy eo ny lahy afaka mikaroko amin'ny vaovaony lahy. Le tiako tsy mba azo ifampararana mihitsika. Andao ary de mba miaraka miverina ty sisy lahy rehefa avy eo kanosa izana zay lafaka nosy elako. Ka ny mahery tsy moa tenge ony lesy tsy ela velo le tsara ndro noho ny ndray sady hitanlahy ihany fa mavezabezatra ny fitaovako. Fa ela ty ve lesy mpanao gazety sa anarany fotsiny biby olona kely iny ve de atahorany lahy. Raha zao fijeriko ny diatongony zao kosa aloha de tsy ho kely mihitsy izy zany e. To ohatrany kotra sady azany lesy. Mariny mpanao gazety ray mitetaka koa ny tony. Mbola aiza lesy zany hoe manao fanadidina any amin'ny tany miady zany miaraka miaina ny ambiansy amin'ny olona rehetra miady lahy. Zay biby olona tsy fantatra na tena izy na onono ve lesy ny mampitsatsaka an'lahy. Ary mba eto tsara lesy izy zany jaune fa ohatrany hoe zareo no mitondra. Aiza mba te hamadika ny resaka hoe tsy hoe matahotra lesy fa ohatrany tsy matikolo fotsiny le mangina be tany me laso mitendiny mama ka hivadipo eo izy so de very lafa tena bandinandra azy apetroka andao lesy fa maika tonga de ataoko fandarina mihitsy ty fa tsy hononontsony natoloky ny Orange Cahier l'étudiant. Hono
nosoratany Isaoly Rakotona Nahary. novelominy no Louise Ravelosoa sy Nanja. Miaraka tamin'ny Faly, Ulika ary Ralala. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika Mamy Arivony, Nana Tontosa, Nanja Razavindrakoto. Raha ampitso ny toy